tadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsirondro filomizato ateny folo. Manginina reo rakizy, manginina reo fa zay nirako boka aloha enoko azy tsara. Haiko koa zay iry zay fa tena mankasitraka an'izay mihitsy ampianaro amin'ny farandre mamonjy zay. Zay mihitsy. Ay. Daso aloha tsika kafe tsara reneny. Zany zany mihitsy Andriamanitra. Izao aloha reneny tsy te hanapaka an'le tsiron'le hira sy le tena tombavaka ao anatiny sady tsy te hanimba neny koa fa izao ny zavatra reko tamin'io hira io. Zavatra renao momba ny hira io misy milaza ho hoe ireo mamonjy io. Ino ay ka nisy fampianarana zay ho anatrehako zany dia miteny hoe toa tsy sitrapon'Andriamanitra hoy ny hira io e. Tsy sitrapon'Andriamanitra hoana anaka. Ka izao nene Tsy azo iraina. Tsy azo iraina zany. Fa maninona? Ka isika hoy nene vonandray an'i Jesosy Kristy vao kristianina zany tsika hoe kristianina manana an'i Jesosy tokony sy mpamonjy io ny resaka dia tsy tokony hiran'io satria tokony tonga dia mahay sitrapon'Andriamanitra fa tsy mila mianatra zany. Andray zany ny anaranao taiza? Nisy fampianarana reko zay. Zany izay ilazako anao anaka hoe mba lazao amin'iny ihany izay aleanao fa tsy mety mihitsy fa mety mianatra zavatra diso ianao any amin'izay anaranao any. Resaka soratra masina ny anarana tamin'izay tadidio tsara anaka fa na ny devoly koa zany ny resaka tamin'i Jesosy Kristy nisehona mpianatra soratra masina mihitsy izy ka mila miambina tsika ho le fianarana ny tenin'Andriamanitra. Raha ny amin'io teny io aloha no resahantsika ny amin'ny hira io ngamba mbola tsy hitan'izany olona mpitory-teny zany ngamba ny salamo 7:7. Salamo 7:7. Ao amin'ny salamo 7:7 dia ny 9:10 Andraso hoe mba ho jereko zany ary neny tena ilaina jereo mihitsy mihitsy fa mahafantatra tenin'Andriamanitra fa tsy tiako ny ady-hevitra fahatany fotsiny ka vakio kely aloha anaka. Io fahitako le salamo 7:7 moa izy teo izy neny 9:10. Salamo Andraso 7:7. vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izy ny tompony teny ampianaro anao ny sitraponao ao ndray fa ianao no Andriamanitra. Aoka ny avereny ihany ay zay ihany anaka tapavoalohany any ampianaro anao ny sitraponao ao fa ianao no Andriamanitra. zany no nampianarina, zany no voasoratra anatin'ny baiboly ary izany no nampanoratin'Andriamanitra amin'ny mpanao salamo fa mila mianatra manao ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro sika. Mila mianatra zany sika satria izy no Andriamanitsika dia mila mianatra manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Azonao salamo 7:7 averintsika hoe ampianaro anao ny sitraponao ao fa ianao no Andriamanitra. averenano hoe anaka Ampianaro anao ny sitraponao ao fa ianao no Andriamanitra. Salamo 7:7 tapany voalohany. zao ny dikan'io amin'ny teny frantsay mba tiako fantatra tsara. Apprends-moi à faire ce qui te plaît car tu es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît car tu es mon Dieu. Zany hoe noho ny mahandriamanitsika an'Andriamanitra dia tokony hianatra hanao ny sitrapony sika. Ny sitrapony fa tsy ny sitrapontsika tsy akory no atao. Avereno anaka ho tadidinao io mila mihitsika mitahiry ny tenin'Andriamanitra ka ny ao am-pontsika mba amin'izay koa tsy ambakain'ny olona tsony voalasanao. Salamo 7:7 ampianaro anao ny sitraponao ao fa ianao no Andriamanitra. Avereno ihany hoe anaka ampianaro anao ny sitraponao ao fa ianao no Andriamanitra
salamo fahatelo amby efapolo amby zato andininy fahafolo. Tiany baiboly teny frantsay sombinaika. Aiza hoe rineny. Mba ianarako ny amin'ny teny frantsay. Au nom de Jésus, psaume 143, verset 10. Apprends-moi à faire ce qui te plaît car tu es mon Dieu. Avekany indray mandeha hoe sombinaika. Apprends-moi à faire ce qui te plaît car tu es mon Dieu. Ça, psaume 143, verset 10. Umbay mitadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky no zato.